Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lahatra sy anjara, fizarana faharoa. Tantara nosoratany Rianala Esther. Ireto avy no hanomena ny tantara. Tendro Manakasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-tsoa ATN ary Niaina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, fanamby. Andro faha-efatra. Dia zay lesy ny programa no mivainto ity io tsy haiko hoe afaka vela amin'io nefa tena miangavy lesy mba ataovy loha zay ahafahany lamina io fa elany mba iriko igabarina amin'iko. Ay, afaka tsara tsika raha zany ka. Ay kosako zany ray anie afaka foana rehefa hoe ilazana melo ohatran'izao e. Matokisa ela fa ataontsika amin'ilay ny fitondrana ny fitenenana amin'io misotra sady an'la lesy amin'ny fandavatenako za koa matoky an'la foana hoy dia zao tokoa mba etoko ilay ankizy lahy amin'ny fotoana io dia mba miona amin'izay ankiziko izay mba miangatra le tselary marina dry vahoana ality misy olana ka nareo ka zay anie le tika ny sarake vahoana ality fa angady tena olona tsy azo alamina mihitsy no dia ny farany fisarana tena mbola tantara lava lety zany fa aleo aho manaraka tantaraiko alahy fa aiza tokoa aloha ny toerana misy ny ankizy lahy zany eto Antananarivo lesy le tiako le tsy mahampimetsy Antananarivo anie le tika midahadasika be aiza ho aiza eto Antananarivo ny tiako anontaniana lahy mbola tsy haiko lesy amin'ny fotoana mihitsy tsika vao mahita azy ialahy tiako le tsy dia tena mba be vazivazika zany misy ko aiza koa no hoe tsy hainy lahy ataovy resaka matotra ho tena marina nie zany fa tsy mivazivazy amin'ny lano zany ary dia rainy misy adresy nomeny azy zay fa amin'ny fotoana io vao afaka jerena le toerana zay mantsy ny fipetranapetraka le malalako tena mbola tsy nahita zavatra ohatran'izany anylazany mihitsy aletsy hatramin'izay nahatserovako saina tena mba mariny dia ahoana zany raha sarotra tediavina be zany toeran'izany na tsy ho hitantsika mihitsy ka aza matahotra lahy efa misy lamanapetraka iny amin'izany vita ny anaran'io fantatro elahy ihany moa ioko rehefa ozy alahy hoe milamina io dia milamina zany ko ory anjara fa aiza ihany zany ty diarana olo tianao mbola tsy hita foana hatramin'izao sady tato ho ato izay koa ohatrany tsy nandalo mihitsy izy fa nga dia tena sahirana be mihitsy zany efa nanafatra azy tsara mihitsy hoe ho avy aty fa hiaraka hidina amintsika androany fa izy sa tsy afaka ray ony papa ahoana zay sy terena anie ka maninona mifona papa tsy fito no anany anjara fa maninona inona ty mahazo anao ty inona dia mifona ninona koa zao ianao ka nisaraka ane zay ry pape maninona tsara fa nareo ve zazakely ka rehefa hoe te hiaraka dia miaraka dia rehefa te hisaraka dia misaraka nareo ve adaly ka tsy sitraponay any eo azy pape tereny zava-misy zay mila fanazavana misimisy kokoa avy aminao fa tsy hisy zavatra azoko mihitsy ry anjara ary tsy mainaka an'izany misaratsaraka fotsiny zany koa aloha ao aloha lazao amiko ny zava-misy ka natonga an'izany fisarahanareo zany zaho ary no izy ka ino tsara asa raha inao na tsy ka lazao ary oay andraso aloha fa misy miantso allo fa aiza ihany totrano vatantsika ary marina fa zany efa atreraka amin'ny vezivezy etsy seroa tena ilo feverana marina
Na tsy mihitsy izany tovavy olontianao izany dia asay voatoro no misy andry zareo na asay fitsenaintsika. Tokoa alitiry marina. Tena efa ela ihany mantsy izay mivezivezentsika teto zaiko. Tena ho fahanneto ihany tsika amin'ny farany tsy ho lesy fa horeraketo fotsiny tsika. Tena marina horeraketo tsika raha zao no mitoy. Raso aloha hoe. Aleo aloha izaho hipetraka mihitsy fa reraka. Soa ihany aloha fa tsy niaraka tamintsika taty indray aman-drenindry deraina fa ratsy izany angamba dia hafa baraka tamin'ny zareo. Aizako, ilay toerana le aza tsy hitan'ilay anambady akory. Ny tena lalina ity ka. Mena koa nga be menimena. Ka ianao tsy inona mandreraka ka. Manodidina Andry Anjara ety ny izany tranon'izany olontiany marina izany raha izao. Itsapity tsy mantsy izao ny tranon'Andry Anjara. Anjara. Tsy anjara tokoa mantsy ny atsika. Nefa izaho efa mba latsa-pity taminao ihany ko. Inona raha izay ny lahatra sy anjara. Oay, ory zareo itsapity tsy ilay trano. Tena izy io io vavady miloko mangamanga io ry deraina io. Io ve? Eno tena izy lesy io fa tsy diso ary deraina. Marina. Iza marina moa ny anaran'ilay olontilona teo Ay moa ny anjara ny antsoina azy rehefa ty fa tsy lahatrako. Marina. Ao tsara vela zany. Iza ho any anarany. Anjara lesy ny anarany. I Anjara? Ay tena izy. Indrisy ry fitiavako manitra. Tela namako ny raisiko toy ny rahalahako ve ny nasolony Deraina, tsy azoko ny zavatra lasain'la. Fa fantatry langa i Anjara. Dia lasaiko amin'ny marina ve ny marina. Misy tsy vanina mihitsy ranga ny vehivavy ka. Aleo ranga tsy lasaiko azo sahirana ka. Sao dia anahirana. Roko mantsy andiso fanantenana n'ity akamako ity ny filazako an'izany. Ory deraina, ao tsara koa ve ianao izany sa tsy ao Taonangina tampoka teo mantsy ianao. Tsisy inona ka. Anarana mitovy fotsiny angamba andao tsika anantony eny fa toa efa feno olona mivezivezy be koa any ao izany Fa toa vahoaka be koa reto fianakavian'ny olontianaoko. Fa ngaho dia nasaina daholo ny havan'ny rehetra nefa tsika telo fotsiny. Asa rery no fa andao aloha anantony iny Ahoana ka ninareo izay zafady? Oay, ay very deraina ihany reto Manahoana nareo? No everiko fa tsy ho avy mihitsy ariko. Ary mivazivazy tango izany anjara teo raha zaniko. Ohatra, ary fa toa marina koa. Afaka hiaraka aminay ngaseny no tonga tika. Ary izy aloha tia madama miaraka aminareo ity dia mifankafantatra koa nga nareo mirahalahy. Toko klasy toko vavy. Miserana tsy manao mbay lalana tokoa ny sokajiny tsy mahalala fomba no mitsiritsirika tsy manao ody mahalasa saina ny tompo tanàna. Noho izany ny voalohan-teninay dia tonga eto izay mandondombaravara eto anatrihanareo ary manolotra ny arahaba momba piraritsy ho anareo Tonga eto izay tompoko amin'ny fotoanan'ny fanomezana ka mangataka ny ampandrosoanareo. Dia raina, inona ary ty sinema ataony sety jereny raha tsy gaga daholo ny fianakaviana rehetra Ny andrasoandraso ny tompoko maharivandro, ny andaondao mahaverentana. Ny dinidiniky fanaovantsika raha teo mbola lavalava ihany koa Ko tsy aloha ve tompoko any antranontsika no miresaka sao dia orian'ny marenina sy ny tifosafosy eto ny resantsika. Na koa ho hitany jamba sy ny lava-maso ny fihetsiketsikitsika eto. Nefa moa misy ilay fitenenana manao hoe raha tiako nenana ny tanin'Andriana dia efaina ny satan'Andriana ka indro izay manolotra ny asany vohatra ho anareo tompoko. Dia aleo izay androso raha sitrakareo Tena tsy azoko marina Finona daholo ny dikan'izao ry deraina. Azafady kely fa angamba fankafantatra lasa raha misiry deraina. Io ry vinantolahako avy amin'ny zanako vavitoana. Vinantolahanao? Eno ahoana ty izany ry deraina? Fa nareo mirahalahy zany aloha mpifaninana ka.
dia iza ho aty raha matoa miaraka aminareo ity mitony aloha nareo anazavako azy mpinamana efa hatramin'ely za somarina dia tia raha matoa miaraka aminay ity indray a ny raha matoa vololona reniny marina tonga eto izay anatanteraka amin'ny fiseho marina aminao rafozany izany sy izay fianakavianareo rehetra dia isy kely ianao fa tsy zatsony ny vonantilahinao fa efa imarina ka maninona tsara fa ianao zany Ramsey no dadany anjara olo tiako izy mantsy nisehonay androaniko somary gaga fotsiny amin'le hoe diraina vonantilahinao vafiry vavy zany ny zanakao raha azoko tsara masy dia mety ho mpirahalaam-panambadiana zany za sy diraina tsy mpirahalaam-panambadiantsika satria tokana ihany ny zanany dia ianjara lesy le olo tiako nylazaiko an'la tamin'indro marina aika lahy no nasolona ny toerako tena tsy nahaposiko letsy tena midira mihitsy aloha aty hatrany dia antsika miresaka fa tsisy zavatra azoko mihitsy marina tena tsy mahafantatra ninninona tokoa ary ve papany anjara sa mody faniny aleo aloha miditra any hatrany dia ho hita eo ny toyany Ramsey aleo re tsy asarotona le resaka azafady raha mba mety tonga hanome voninahitra anareo ray aman-dreniny anjara anie izay telo mianaka reto anatanteraka ny fisehoana tsy hoe manasary-dresaka madama fa tia resaka tia mihitsy ny tsisy azy koa ianjara anie ka tsy niteny anao hoe isy an'izany iseho zany androany fa ahoana izany ry marina misosososo tovinany somary fosafotsiny izany ianao raha azoko tsara Ramsey miresaka matotra velo ianao sa mivazivazy tsy mivazivazy aminareo za mihitsy aka ary ny zavatra ray mbola mahagaga koa dia hoe ny marina no iseho fa tsy deraina mantsy mifantatra fa miaraka amin'ny anjara Andriamanitro faloziny ty ahoana ity zany ry deraina marina ve zany eny letsy niaraka tokoa za sy anjara saingy efa ny saraka tsy napoiziko anefa hoe elany niaraka azy taty oriana aleo mihitsy aloha atsoky anjara dia asaitsika manazava n'izao resaka izao ie izay mihitsy fa lasa mikirotana fotsiny eto tsika anjara ahoana izay ry papa oay fa to deraina dia himarina koa hitanao zany fa fantany ahako tonga aty izany malala araka ilay resantsika ireny anjara fa inona kosa izao ataonao izao maninona ianao tsy mba niteny tamiko hoe iseho aty amintsika ireo olona ireo androany aza manala baraka ianao ry anjara fa anga kosa aty dia tsy nilazahana akory ny zareo amin'izao fotoana efa nomantsika izao dia ahoana zany reto fianakavianareo be dia be ao ivelany ao reo anao iny reo moa tsy anatrika izao fisehoana eto anatrehanareo izao mivazivazy kosa angamba dadanareo ka marina ka tena mifonanareo fa tsisy azoko mihitsy agesa ndresaka ataonareo izany fisehoana inona izany andray ory marina sao dia mba diso adresy ary tsika to milaza tsisy mahafantatra resaka dolo manko izay resahana rehetra sao dia mba anjara hafa izany dia dafintsika izany fa tsy io tsirineny tena itovavy io mihitsy le miaraka amiko fa tsy diso adresy zany tsika ohatray aza miredirety ry marina za mbola tsy niaraka taminao izany na dia indray mandeha aza dia lazao fa tsy ianao indray ary no raha manitra arivo anjara solahatra re niaraka tamiko tany an-tany marina ahoana iza tsara versely anarana ny teneniny izay teo raha manitra arivo anjara solahatra aho dia ozy ianao ray anjara mantsy aho hoe rehefa any ambany vohatra dia atao hoe lahatra amin'ny fiantsoanao dia rehefa aty amin'ny vilona kosa dia atao hoe anjara tsy mino
tena nangana tokoa ve zany lahatra? Tsy marina zany tsy mino azany nanangatra ahoana koa Ramose ko raha tsy olona efa maty izy ko aza dia mirediredy ka ono Arse afaka mba tantarainao aminay ve hoe tamin'ny fomba hoana mifankafantaranareo sy lahatra ka Ramose sao dia mba ho lany fotoana be amin'izany eto tsika tsy aleo ve ny tena votoatin-dresaka ny atao ka misy resaka tsy milamina mihitsy ny madamy voalolona ny mahatonga miangavo hoe mba tantarao aminay ny mifankafantarana sy lahatra dia ahoana re zany tantarao lesy finartia dia sanatria hoe izany ka niaraka tamin'ny matotoany lahatra ty tovolahy ty tsy nanaiky mihitsy izany lahatra raha tsy niaraka tamin'ny marina inona ary ny marina amin'ity resaka ty tsy anjara tokoa ve ny niaraka tamin'ny marina sa izy ihany fa mody mitapy fotsiny ka Jahoary enoy tsara tamin'izay nanao ny tranonareo tany tamin'ny marina Ramose no nionanay dia ohatr'izao ny zava-nisy tamin'izany dia ohatr'izany zany fomba nionana tany an-tany marina ry zareo tany izay ny fakatiana dia efa niona matetika aza taty Antananarivo andray re ny zanako ray olona fa maninona ary izy niaraka taminao nefa ne izy olona efa maty ahoana tsara hoe Ramose fa efa maty ahoany ka zany ho fa tsy miresaka amintsika io ve zany izy efa maty ho alahatra mba tsy anareo ary mety ny fanahy zany niaraka taminao ry marina ka manamyravavy manko zanako dia lahatra sy anjary zany fa zangy lahatra efa maty tsy mino azany ka tsy maty zany lahatra fa mandainginareo olona no fa mandrazy zao niaraka tamiko aza manao sangratsy ohatr'izao nareo mianaka azafady mba miangavo moa andohalika eto anatrehnareo mihitsy hanampirofoko aminareo fa tena tiako io zanako io Ramose tena tiako loatra ianao ry lahatra aza mandohalika ohatran'izao se marina tena marina lety zany fa efa maty tokoa lahatra ianjara kambana aminy io hitantsika io fa tsy izany niaraka tamin'ny latany tany marina izany amboariny saina Arse izy aza ne avadika amin'ny herinandro avy io tsiko zay tsy marina ho zany tsy mbola maty zany malalako zay azo zao ivady atao mariazy tsy ho ela lahatra marina ve fa efa maty koa ianao nahoana ny mbola niaraka tamiko ianao raha zany marina ka dia alondrano sotro misaotra mitady tsino ary zareo hoe nanankatra ny zanako fa mba omepirofo ary marina inoko fa tena niaraka tokoa nareo mipirofo ve Ramose isotra ny nahafantarako ny anaran'ny feno tsy ampy izany Arse na ozy seny namofota mandrany ohatran'izao ay ohatra ny mametsy ny anahako ny izany tenao zany Ramose mba inonareo ary fa niaraka tokoa izay dia ndraso fahasehoaka anareo ty kole nomeny anaty hitanareo ty kole embozonako ty kole nomeny lahatra anaty misy anarana hoe lahatra io andray tena ilay izy tokoa iny ry papa le nomenao anay tamin'ny aniversaire ny amin'ny ravavy iny ny azo ty aminaovako ty fa ny any lahatra kosa nentiny lefina niaraka taminy andray rery zanako tena izy tokoa iny dia ahoana zany nazahoseany iny nefa nampiarahanay azy tany ampasana ane iny nomeny anao aty nomeny anaty dia tena tsy ianao tokoa ve iny tovavy niaraka tamiko tany an-tany marina iny ndray anjara dia ho zany ka mba naminao efa maty zany ve izy
Antsy fa lahatra. Tsy kosa no fakatita matotoa ave zany tsy io aoka izay re zanako a mitrakafa lehilahy ny teny e. tena tiako nay zay roneny mamiko loatra izy ka tsy foko lahatra ka atao ahoana ary izay no anjarana. oka le tsy zay ry marina, tena marina tokoa zany le tenin'ny anjara fa nanangatra lahatra. Fanga koa efa nasehoana ianao ry anjara. Ie, izay aniry papa no antony nampisaraka anay sy terainy e, satria mila manatanteraka an'ilay fanekenay roa vavy izay. Imarina mantsy ry papa ilay tovolahy naraiky pitiany lahatra fony fahavelony Zany ve anako? Ie, ao va ho tantaraiko anareo ny resakay talohany nafatesany ary ny fitiavany any marina. Malagasy FM mananolotra anao teo lahatra sy anjara fizarana faharoa. Tantara nosoratany Rianala Ester. Ireto avy no namelany tantara. Tendro Manakasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, fitahian-tsoa ATN ary Niaina Razafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika fanamby. Mbola hitoy.